isika. Misaotranao indray izay ry Jesosy fa nahazo ity fotoana maminay ity. Dia ampianaro ry izay hitandrina izay rehetra nomenao anay ka tena homendrika ho anao tokoa fa tsy sanatria hampiasa ny zavatra nomenao ho amin'ny sitraponay. Amin'ny anaranao no anaovana zavavaka izany. Amen. Risako lahady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Matthieu 2:2. Matthieu 2:2 andiny fa 7:30 hatramin'ny andiny fa 4:40. Matthieu 2:2 andiny fa 7:30 andiny fa 4:40. Izany indray ny ten'Andriamanitra ho voalahatra autorina amin'izao alahady fa 20 manaraka ny Trinité izao. Toy izao no fafakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Miainoa fanoharana hafa koa. Nisy lehilahy tompotrano nanao tanim-boaloboka dia namefy azy manodidina dia niady famaizana teo anatiny dia nanao tilikambo ary dia naofany tamin'olona mpiasa tany izany ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy. Ary rehefa mbiakaiky ny tao-pavikarana dia naniraka amin'ny mpanompony izy hankany amin'ny mpiasa tany andray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany nisambotra ny mpanompony ka ny anankiray nokapohany ary ny anankiray novonony ary ny anankiray trahany vato. Dia naniraka mpanompo hafa indray koa izy. Maro no ny teo fa nataony toy izany koa ireny. Ary ny farany dia naniraka an'izany akany aminy izy ka nanao hoe zanako izy. Kanjo ny mpiasa tany no nahita ny zanaka dia niresaka hoe ity mpandova andeoviny motsika ho lasantsika lovany. Ary nisambotra azy izy ka namoaka azy toy ivelany tanim-boaloboka dia namono azy. Koa raha tonga ny tompony tanim-boaloboka ataonanoana moa izany mpiasa tany izany hoy izy taminy. Ataony loza tokoa ny andriganan'izany olon-doza izany ary ny tanim-boaloboka dia ahofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'ny fotoany avy. Ho Jesosy taminy tsy mbola novakianareo va ny teny amin'ny soratra masina hoe ny vato izay nilava mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'i Jehova izao ka mahagaga eo masitsika. Ary noho izany dia lazako aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mavokatra ny voany ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro fa nazovina ny anjerany dia ho mondomondo. Amen. Somary mety sarotsatra amintsika ny azo ity tantara ity satria matetika dia ho an'olona rehetrarehetra no anambarany Jesosy ny fanoharana fa eto dia antokony olona manokana ny anambarana anazy dia tsy ina fa ireo mpitondra fivavahana tamin'izany. Ireo mpitondra fivavahana reto mantsy dia tsy dia nanao ny asany araka ny tokony ho izy fa fitiavan-tena sy fitiavam-bola no tena mibahana tao amin'izy ireo. Inona ary ity tantara ity? Nampanofa tanim-boaloboka ny lehilahy anankiray. Voaloboka moa dia fantatsika tsara fa zavatra tena tian'ny zanak'Israely ny Jiosy tamin'izany satria azahoany divay. Izay anisan'ny zavatra tena nankafizin'izy ireo tokoa. Tsy akory hoe toka ohatran'ilay antsika amin'izao Zaho le tena mahita mitsitsy tsara mihitsy rehefa misotro tsy le atao mamy be loatra. Hafa le misotro toka be le ataontsika amin'izao reny. Izao nanana tanim-boaloboka ity rangahy ity saingy izao izy tsy maintsy mandeha tany lavitra dia misy olona nasainy karakara izany. Ohatra antsika manana trano, tsy zao hitantsika hoe misy trano izao dia tsy ao ny tompony mipetraka. Misy olona ataony mipetraka ao mba hanofa azy. Mety hoe tadiavana vola zany nefa mety koa hiambina an'ilay trano satria raha voajanona eo fotsiny io dia mety misy mamaky ohatra. Dia izao tahaka an'izay nataon'ity tompony ity hoe misy zavatra anazy dia nasainy nampanofany. Saingy izao le olona nanofa azy dia nihevitra hoe azy io ka rehefa nangatahana taminazy vokatra ny tany dia tsy nomeny. Rehefa teneny izy alefaso amin'izay vokatra le voaloboka dia tsy mety, tsy nety izy. Ohatran'ny hoe misy olona zany ampanofana trano dia rehefa tonga amin'ny faranvolana tena amin'izay alefaso amin'izay ny hofantrannareo dia tsy omeny le hofantrano. Ary ndraindray koa izy mety heverina eo anazy mihitsy le trano simbasimbainy zavatra ao anatiny. Dia izay zavatra izay no nataon'ireto olona ampanofana ireto. Dia mazava ho azy moa zany rehefa tena misiriziri izy rehefa mitohy amin'izany toetra izany dia tsy maintsy esorina hiala ny tao amin'io trano io izy. Mety hoe miantso miaramila, miantso olona tokony alana dia esorina tao izany olona izany fa tsy afaka hipetraka, afaka hitohy amin'izany aratsiny izany izy. Izany zavatra izany nataony mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany. Napetraka Andriamanitra tamin'ny toerana izy hikarakaraka ny tanim-boalobok'Andriamanitra dia tsy inona izany fa ny vahoaka an'Andriamanitra. Saingy izao tsy izany nataony. Le ten'Andriamanitra tsy ampianarany tsara, ataony tsy mazava ohatra. Dia rehefa misy rakitra
dia ho anazy ny tena ataony zava-dehibe fa tsy ampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Dia ny teny an'reto indrindra no tenen'i Jesosy eto. Dia mety teny isika tsy mpitondra fivavahana tsy mananjara an'izany mitandreny. Misy zavatra omen'Andriamanitra antsika koa ho tandremantsika amin'ny fiainana antsika. Tsika zao ny sasany antsika zao avela mianatra, dia mba manahoana zao ny ataontsika amin'ny fanomezan'ny Andriamanitra izany fianarana izany, mba ahoana fikolokolotsika ny fahaizana azy ananantsika. Mety manana akanjo tsara tarehy isika, mety manana kilalao tsara isika, dia makarakaraitsika tsara ve ireny fanomezan'Andriamanitra ireny sa simbasimbaitsika fahatany fotsiny. Mitandrema fanomezana omen'Andriamanitra antsika ireny tsy karakaraitsika tsara, dia hoy izy Andriamanitra eto hoe mety omeny olona hafa ary esorina amintsika izany. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatrany zao mandrakizay. Amen. Bavaka isika. Tompo, mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny helikay noho ny tsy nahaizanay ny karakara sy ny tandrina izay zavatra omenao anay. Ankehitriny dia ampianaro ary izahay mba hatsiaro ambavaka mandrakariva ireo adidy masina azy apetraka ao aminay. Inaranao mavonjy no anaovana zavavaka izany. Amen. Soyons unis dans la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous as donné. Apprends-nous à toujours nous occuper de tout ce que tu nous donnes et à ne rien mépriser. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école de dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. Amen. Matthieu chapitre 21, verset 33 au verset 44.
Matthieu chapitre 21, verset 33 au verset 44. Voilà l'écriture sainte qui nous sera donnée aujourd'hui en ce 20e dimanche après la Trinité. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'un mur, il creusa un trou pour le pressoir à raisin et bâtit une tour de garde. Ensuite, il loua la vigne à des ouvriers, vignerons, et partit en voyage. Quand vint le moment de récolter le raisin, il envoya ses serviteurs vers les ouvriers vignerons pour recevoir sa part de la récolte. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs, battirent l'un, assassinèrent l'autre et tuèrent un troisième à coups de pierre. Le propriétaire envoya alors d'autres serviteurs en plus grand nombre que la première fois, mais les vignerons les traitèrent de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en pensant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « Voilà celui qui deviendra propriétaire plus tard. Allons, tuons-le et nous aurons sa propriété. » Ils le saisirent donc, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. « Eh bien, quand le propriétaire de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons ?» demanda Jésus. Ils leur répondirent « Il tuera sans pitié ces hommes mauvais et louera la vigne à d'autres vignerons qui le remettront sa part de la récolte au moment voulu. » Puis Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que déclare l'Écriture? C'est la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée qui est devenue la pierre principale. Voilà ce qu'a fait le Seigneur, et c'est une merveille à nos yeux. C'est pourquoi, ajouta Jésus, je vous le déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui produira des fruits propres à ce royaume. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et si la pierre tombe sur quelqu'un, elle le réduira en poussière. » Amen. Cette histoire est un petit peu difficile à comprendre, pour certains de vous peut-être, mais je vais quand même essayer de l'expliquer, et que le Saint-Esprit nous éclaire. Alors il y avait un homme qui a loué sa vigne. Habituellement, on loue quelque chose lorsque on ne peut pas l'utiliser. Par exemple, si on a une maison comme celle-ci, on n'est pas obligé d'y habiter, surtout si on n'habite pas le quartier, si on ne travaille pas dans le quartier. Mais on dit à quelqu'un, on cherche quelqu'un pour la louer, et cette personne-là y habite. Peut-être on l'utilise pour avoir de l'argent, mais en général, on l'utilise pour que les personnes gardent la maison, par exemple. Et à la fin du mois, on demande le loyer, de l'argent. Mais il y a des locataires qui ne satisfont pas cette condition-là. Ils payent le loyer tardivement. Ils détériorent la maison, par exemple, ils abîment les fenêtres, ils abîment tous les matériels de la maison, par exemple. Et ce genre de caractère-là, c'est ce genre de caractère-là que Jésus veut expliquer ici. Il y avait un homme qui avait une vigne, mais il était obligé de partir en voyage. Alors il a fait louer cette vigne-là à des vignerons, des ouvriers. Or, lorsqu'il est venu pour prendre la récolte, les vignerons n'ont pas voulu donner leur part de récolte. Parce qu'ils croyaient qu'ils étaient les propriétaires, ils se croyaient propriétaires. Et pourtant, après, le propriétaire avait bien le droit de les tuer et de donner cette vigne-là à d'autres personnes. Parce que ces vignerons-là étaient indignes de sa confiance. Jésus s'adresse ici aux prêtres, aux pharisiens à l'époque, c'est-à-dire à ceux qui dirigeaient l'Église à l'époque. Parce qu'ils enseignaient l'Écriture sainte dans l'habitude, sans même se soucier si les personnes comprenaient l'Écriture sainte, oui ou non. Ils faisaient leur travail dans l'Église pour la gloire ou pour l'argent. Mais ils oubliaient qu'ils étaient les serviteurs de Dieu. Quand Jésus était venu, ils ne le reconnaissaient même pas comme le Fils de Dieu. Alors Jésus leur met en garde là. S'ils continuent dans leur caractère, en méprisant Dieu qui leur donne ce travail-là, on leur ôtera ce travail-là et on le donnera à quelqu'un d'autre. Pour nous, on nous donne beaucoup de choses. Par exemple, on peut aller à l'école. Il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait à l'école? Quelquefois, on perd notre temps. Quelquefois, on n'apprend même pas nos leçons. On ne fait même pas nos devoirs. Faites attention. Dieu nous donne la capacité d'aller à l'école. Nous devons nous montrer dignes. Dieu nous donne encore beaucoup de choses.
Il nous donne de beaux jouets. Il nous donne la santé. Nous devons les utiliser pour la gloire de Dieu. Sinon, il nous les reprendra. Parce que ce sont quelque chose qu'il nous emprunte, mais pas nous donne, il ne nous le donne pas comme ça. À partir d'aujourd'hui alors, essayons d'utiliser ce que Dieu nous donne uniquement pour sa gloire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Soyons unis dans la prière. Seigneur, nous te demandons pardon pour ce que nous avons fait, ou plutôt ce que nous n'avons pas fait, pour bien nous occuper de tout ce que tu nous as donné. Apprends-nous à partir d'aujourd'hui à être dignes de tout ce que nous donnes, ou plutôt de tout ce que tu nous empruntes, pour que nous l'utilisons uniquement pour ta gloire. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Sasatra sikatili ya safatratra.
Yesusy asambamalana fa mandehan ng teny iza asami narayna fa mandehan ng teny iza Mandika habang tersundusu Vizitana Yang bisa padaku Hatam marirai Sikap itu ibeni na ating fantasia Visan minugdan natin Kristi na ating rahasia Visan minugdan natin Kristi Mandika habang tersundusu Vizitana yang bisa padaku Sang Kapteni Mandika habang tersundusu Vizitana yang bisa padaku